Fanomelavantsika tsirairay avy indray amin'izao fandaharana izay iarahantsika ary fotoana izay napetrakintsika manokana mba hifampizarantsika ny teny, le teny manafaka, le teny manasitrana, le teny manavaosaina, le teny mampisaraka ny tsoka sy ny taolana tokoa ary ny nofo, le mampisaraka ny fanahy sy ny nofinao mba tonga anao ho tahaka ny Kristy. Amen. Irabanao amin'ny anarana Jesosy ny azo vekaily mission amin'izao marain'izao ary matoky feno fa hikasika anao indray tompo ao ambadika izao fandaharantsika izao ary fantatray tokoa fa be da be ny vavolombelona ary mangataka izay mba iseo manifeste mba ilazonareo ampiandraikitra tsirairay avy ny ao ambadika izao teny izao teny mpanafahana ozytsika teo teny izay fanorenana ihany koa ny finoanao ary teny izay ahatonga anao mahafantatra ny tenanao, mahafantatra ny fanjakan'ny rainao sy izay lovanao ety ambony tany sy lovanao any an-danitra. Milohan'ny idirantsika ao anatin'ny partage na fizarana dia andaontsika nondrika lohantsika dia hivavaka. Mingavy ianao mba hiantso ny fanahy masina, hiantso ny fanahy masina izay avy amin'ilay Jesosy velona, tokana avy amin'ny ray tokana. Manina moa tsika amin'ny teny izany satria be da be miantso ny fanahy izay tsy fantany, miantso an Jesosy izay tsy fantany akory, miantso ny ray izay tsy fantany akory. Zareo mivavaka izy fa tsy hainy akory izy any antsony, tsy fantany akory izy any antsony ary tsy fantany akory arak'ilay vehivavy Samaritana izay nifanena tamin'i Jesosy teo amin'ny fatsakan'i Jakob tao amin'ny jona toko faefatra ao amin'ny Jean 4 zany dia ozy izy le vehivavy zay ozy izy mivavaka eto amin'ity araky ny fanaon'ny razambenay araky ny fanaon'i Jakob dia ozy Jesosy hoe tsy eto amin'ity toeran'ity ozy izy na ny Jerosalema araky ny fiteninao hoe any koa ny tediavin'ny Jios ivavahana fa avy ny andro izy ary tonga amin'ny fotoana ankehitriny izay tediavan'ny ray izay tena mpivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia ozy izy Jesosy hoe ahoana mitady le tena mpivavaka ozy izy, mitady le tena mpivavaka ozy izy fa zao ozy izy nareo ozy izy mivavaka amin'ny tsy fantatrareo fa zay mivavaka amin'izay fantatray. Matoky fanampianareo Andriamanitra androany ary matoky feno fa hikasika fotsika izy hanombotra an'izay mety lolo-po ao anaty ao izay mety mifahasorenana ary matoky feno efa miasa sady fanahy masina ao ambadika izao fandaharana izao ary matoky ihany koa fa ilay Andriamanitra tsy mandainga fa hoe eo amintsika mandrakariva ilay Andriamanitra velona dia aneo izy ny fahagagana, aneo famoronana izy aneo ny fahatsarany satria anafaka anao izy androany. Vavaka antsika ray masina amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo, fotoana indray izao Tompo izay amafazana ny teninao amin'ireo tanimboly isan-karazana izay ao ambadika izao fandaharana izao. Fantatray nefa Jesosy Kristy Tompo satria tsy hoe faly mamahy fotsiny izay fa miasa mambavaka ihany koa ireo izay ireo mpanomponao alohan'ny amafazana dia misy ho ianao karazana tany tahaka ny lalana hitsakitsahan'ny mpandeha le vo dia vo hitsaka dia potika sy maina ary tsy mety mamaka ary tsy mety azonao vo. Kanefa kosa ray noneriny fanahinao masina dia mampianatra ianao fa rehefa mandohalika izay rehefa mitondram-bavaka ny karazan'olona tahaka ireny zay dia tahaka ny mangady sy mamadika bangy ka na dia lalana ary fahiny afaka tonga tany lonaka Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao zay fa ianao no mampianatra anay amin'izany fa ao anatin'ny vavaka tsy misy tsy hainy vavaka ary tsisy tsy hainy fitiavana Tompo fa ny fitiavana tena mandrakotra otamaro. Ka Tompo mitondram-bavaka n'ireo olona ireo zahay alohany amafazana ny teny mba andraisin'izy ireo ny teny ampifaliana tokoa ka rehefa ho tondra ka rehefa handatsaka ny ranonoram-batsavatsy ianao dia hisy mivokatra satria tsy ho tonga lalana tsoa ka ilay satana manitsakitsaka an'ireo vo lasa mivily lalana izy mamorona lalana ny akafa izy satria ho tonga voafefy zany tamboly zany ary ho voaharo zany tamboly zany raha mokatra araka ny tiana. Tondram-bavaka ihany koa zay Tompo ray masina ny amin'ireo zay tany
zay femokara vato tompo ao anatin'ny vavaka ihany ko ny anakisanany an'izany vato zany ao anatin'ny vavaka ihany ko ny analanay lavitra n'izany vato zany ka angady n'izany tany koa zay tsiray avy reto ka raha mafy ny teny ka andatsaka ny ranoranao anao dia mefy ianao dia isy mivokatra ihany ko ka misaotra anao zay ny tanymboly fahatelo zay nataonao fanoharanao amin'ny matiotoko fahatelo amby folo Jesosy dia ireo zay feno tsiro ka ianao ny teny fa ny fotoana tokoa rehefa misy ny mpamafy ny teninao ka rehefa tonga miaraka amin'ny tombo ny volandratsy ny tsiro dia ho voagedy zany vozany ka ho faty kanefa tompo menao ianay koa ny fitaovana tsara indrindra dia le vavaka zay asandratray ankehitriny manapatapaka an'ireo tsiro ary mandevona andreo amin'ny afo mifanainao masiny ka ho tonga zezy ka amadianay ny bangy sy angadianay ny tany amafazanay ny vo ka rehefa andatsaka ny ranoranao anao dia ho vokatra be zatoeny any ko ary misaotra indrindra zay amin'ireo efa tany lonatra efa niandrandra ny teninao fa nay masinao vandio ny fondreo tsirairay avy esory zay tsy anao rehetra ongoty zay tsy anao rehetra ka aoka ho velona ny teninao masina ka aoka moanao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen zay no fizarana voalohany amin'ity tapany voalohany fampianarana zay zaraintsika ity ny amin'ny hoe famafazana ny teny raha mandray ianao ny Matiotoko fahatelo amby folo dia nanao fanoharany Jesosy nanao fanoharana izy ny amin'ny hoe vo afafy eo amin'ny andininy voalohany vakitsika mihitsy n'le izy ary mangataka aminao sahady ako na ho an'ny mpiara-miasa aminao any ampiasana mpiara-mianatra zany na niavanao akaiky na ray aman-drenao na zokinao na zandrinao tena mitenenao ary ao fotsiny zay tenenin' Jesosy na zay lazay mifanahy masina amintsika androany dia ahita vokatra ianao fa zao kosa mila mivavaka ianao mila tia vavaka ianao mila tia miray amin'le teny ianao dia zany tenenao marina dia marina tokoa fa tena miaso io ten'Andriamanitra io ary ny ten'Andriamanitra sy mifanamasina zay tapany faharoa zay ho raisitsika rehefa avy eo dia tena miara-miasa ary naiza hijoro mifanahy masina ka milatsaka ny teny any ambavan'Andriamanitra dia famoronana folo evatrany amin'ny Genesis zany hatrany amin'ny Apokalipsy ka tsika zao aty amin'ny andro farany rehefa manakaiky ny Apokalipsy tsika ary matoky fa azo fanambarany anaty koa anao androany azo révélation anao ao anatin'izao fampianarana zao raiso ny babolinao dia raiso Matio toko fahatelo amby folo ary tamin'izany andro zany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron-dranomasina ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy dia niditra tao an-trano kely izy ka nipetraka ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanohariny izy ka nanao hoe indro nivoaka ny mpamafy ka mafy ary raha namafy izy ny sasany voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany azy ary ny sasany voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebony satria tsy nisy tany lalina ary rehefa niposaka amin'ny masoandro dia nalazo reny ary satria tsy nanapaka izy dia maty izy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa ny sasany avy zato eny ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy tempolo eny izay manatsofina aoka izy iaina amen tapany voalohany amin'ny fanoharana nomeny Jesosy ty nanome karazana tany mboly efatra izy teneniko mihitsy izy amin'ny teny gasy hoe tany mboly zany hoe tany natao amboleny amen zay manatsofina aoka ieno zay lazain'ny fanahy fiangonana izy androany ary tena nanatona ampianana ka nanao taminy hoe nahoana ny fanoharana ny tenenanao aminy teto dia tena zava-mahagaga tokoa satria ny mpianatra rena no tonga dia nahafantatra zay nitenenin'ny mpampianatra azy ary reto mpianatra reto rehefa nanatona an' Jesosy dia izy ary fanahoana ozy izy no fanoharana fa minina tsy tonga dia teneninao mazava aminy hoe zao no tiako lazaina ao anatin'izay zavatra zay dia zao nefa ny zavatra navalin'i Jesosy azy andiny faraiky amby folo amin'ny Matiotiko fahatelo amby folo
satria anareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakany lanitra, ireny kosa tsy mba navely. Aty amin'ny farany kosa nefany a, raha tianao fantatra dia satria ny baiboly nosoratana amin'ny fanahy masina, nosoratan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina, nosoratana tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanahy masina, ary misy ireo karazana olona izay nanoratra amin'ny boky baiboly na tonga azy narafitra ohatran'io a, misy hatrany amin'ny mpanjaka, misy hatrany amin'ny olon-tsotra, misy karazan'olona be da be nampiasain'ny fanahy masina, kanefa ny tena fantarina hoe fanahy ihany nanoratra azy, vokatra eo an-daniny ary isaky tsisy boky mihitsy ka misy hoe verset biblika afaka hoentinao any amin'ny toerana hafa dia midika teny anankiray ihany le izy. Amen. Dia ozy izy Jesosy andiny faharoa ambin'ny folo, fa izay manana nomena ozy izy ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany azy dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana ny tenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita, mandre izy fa tsy miaina na mahalala. Voalohany indrindra zany, misy tokoa ny olona manana maso ary mijery izy fa tsy mahita, satria ny maso naturel, le maso maha-olona ny ijerevana azy. Manatsofina koa izy dia mandre izy fa tsy miaino satria tsy mahafantatra, satria tsy menana azy zay décodeur zay. Tadidio tsara fa ny baiboly dia misy kody io baiboly io, ary ny décodeur nomen'Andriamanitra antsika dia ny fanahy masina. Ianao zany rehefa liana momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, rehefa manomboka liana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, dia ny fanahy masina alefan'Andriamanitra eo akaikitsika aloha, dia avy eo izy midina ao anatsika amin'izay. Mila mandondona ozy izy any amin'ny Apokalipsa toko fahatelo any Jesosy miteny mandondona eo ambaravarany fonao ao izy. Maninona? Mandondona izy fa izy tsy mba mifono.